Androany raiky amby roapolo martsa kosa no andro natokany firenena mikambana ho andro maneran-tany ho an'ny ala mifanandrefy indrindra amin'izay dia nisy ny afatra no entin'ny premier ministre lehiben'ny gouvernemanta Jean-Maire Berzika sady ministra ny ala sy ny tontolo iainana ihany koa. Mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny fiainana andavanandro ny ala, manana anjara asa lehibe izy na amin'ny lafiny ara-tontolo iainana na eo amin'ny lafiny ekonomika sy sosialy na eo amin'ny lafiny kolontsaina ihany koa, araka nambaran'ny premier ministre sady ministra tontolo iainana Jean-Maire Berzika. Eo amin'ny lafiny ara-tontolo iainana dia manadio ny rano sy ny rivotra ny ala, ary ny fambolena azo amin'ny toerana avo dia anisan'ny fomba itazonana ny nofotany tsy hokony riaka izay mety hanototra indray ireo tanimboly sisa azo volena sy animba ireo fotodrafitrasa maro. Tsapatsika amin'izao fotoana izao fa misy ny fiovan'ny toetrandro ary efa misy fiantraikany mihitsy zany eo amin'ny asa amandraraha ataotsika andavanandro. Ny tsy fampian'ny orana ohatra dia manimba ny fambolena ary mitarika amin'ny tsy fampian-tsakafo. Nefa aoka ho fantatsika fa ny ala dia afahana miady amin'ny fiovan'ny toetrandro. Ny ongo na mangrove amin'ny teny frantsay ihany koa izay karazana ala misy eny amorontsiraka dia misakana ny ranomasina tsy ihoatra ny tany no misy arena sarobidy afaka iveloman'ny olombelona ihany koa. Eo amin'ny lafiny ara-ekonomika sy sosialy indray dia misintona mpivahiny maro ny ala. Isika dia anisan'ny firenena manan-karena zava-maniry sy biby isan-karazany izay loharano-karena ho an'ny Madagasikara. Ary amin'ny lafiny ara-tsosialy dia manome aingam-panahy ho an'ireo artista maro ny ala amin'ny famoronana hira na hosodoko na fanaovana horonan-tsary na koa zavakanto isan-karazany. Manentina ny malagasy mba hanaova haindondra rano famolekazon'ny premier ministre izao tontolo izao no efa mahatsapa ny fahoriana amin'ny fandripahana ny ala. Mamboly azo mba ho antoky ny ho avy, io moa ny teny filamatra izay novidiana tamin'ity taona ity ho fanamariana izay andro iraisam-pirenena ho an'ny ala izay.